eo amin'izay fiatrehana ny fitoam-pahavaratra izay hatrany hoy ny amin'ny fahasankarana iny isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Fotaka, rano miandrona, lavaka, ireo no iainan'ireo mpampiasa lalana eny amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara zotra rezionaly any amin'ny fahasankarana iny. Amin'izao fahavaratra izao dia vao maika misedra olana goavana ireo mpampiasa fiara ireo manoloana ity zava-misy ity ka manao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra maheva. Tahina Raharson sy Mamrasoaneva. Mitaraina ireo mpandrara sy mpivezivezy eto amin'ny fiantsonan'ny fiara eto amin'ny fahasankarana noho ny rano maimbo miangona be izay miteraka fotaka eto amin'ity toeran'ity. Taorinandreny filatsahan'ny orana andro maro iny dia miakatra ny rano miandrona eo amin'ireo lavaka ireo ny rano ary miteraka fotaka izany. Voalazan'ny olona ity fa dia rehefa tena avo reny ny orana dia lasa tahaka n'ireny ony reny mihitsy. Ireo fiara izay mivezivezy ity ny tena vovolohany indrindra satria ankoatran'ny loto izay entindreo fotaka ireo dia mety miteraka olana ara-teknika eo amin'ireo fiara ihany koa ka mety hitera-doza rehefa eny an-dalana. Ny tena loza dia mitaraina mafy ireo olona mifamezivezy eo amin'ny fahasankarana ka dia mamoaka fofona maimbo manko ireo fotaka ireo. Miarady izany ny fofona sy ny mpandeha. Li zany ho tomobile aloha zany le stationnement tsisy fikarakarana nefa zay mandoa cotisation amin'ny ATT tsy haiko misy entretien amin'ny fahasankarana ny stationnement alohanay anefa ny zava-misy dia zao hitanareo ity zao zava-misy na nitsoboan'ny tomobile raha tsy fantatra tsony hoe aiza misy lavaka be mety manimba zavatra any amin'le taxi bus indray le izy defa ny olona raha varatsiratsy ny tomobile dia fa tsy mitaingina izy na mety misy vodona tampoka any ambany any dia mety hiteraka accident koa izy any andarany tsy fantatra chauffeur tsony aiza misy repère amin'le rano zany rehefa tonga le rano. Fofona maimbo dia tsy lavina tsony ao anatin'le faratsian'ny stationnement zay. Mangataka amin'ireo tompony andraikitra isan'ambaratonga noho izany ireo mpandrara sy mpivezivezy eo amin'ny fahasankarana mba hijery akaiky izao zava-miseho izao ary koa hitondra vahaolana amin'izany.